Tongavany ray aman-dreny betsika ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara sy ny délégation miaraka aminy izay miaraka hitantsika ao ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireo olo manan-kaja maro tsy voatanisa araka izany tompo lasy tompo vavy tonga eto ny filohan'ny Republika ho farabana ho marity ny fifandraisan-tanana atsitsika tavatava tatavam-bony ny tanantsika miaraka amin'ny jiro e makasitraka profopitiavana monsieur le président igny nataony vahoaka ato amin'ny foyer social Canada zao ary nanomboka tamin'ny maraina hatram'izao tsisy miala satria mankatiany président reto voakatra reto marisa tsy marigny solava koragna zay monsieur le président fa de miarahaba anareo jiaby délégation zay tarinao tonga soamantsara ato amin'ny foyer social Canada fantatray fa maro ny andraikitra sadidy ataonareo ary ny eto atamatavo manokana nanomboka tamin'ny maraina de mbola tsy niala nareo fa hatram'izao de mbola manohy an'izay adedy masina izay sitraka ety matory ho valina Ramatsaro monsieur le président faharoa manaraka an'izay tonga eto ianao efa tsy aheno ny feonao reto vahoaka ireto ka tsy ho lava koragna fa ampitiavana ampanajana asainay iteny anao monsieur le président mba hoe ny vahoaka ny tomasina mankasitraka resika miteka mavea monsieur le président tsika tokotokovala rivoaka ny Tomasina tena ampitiavana bea no afahako miona aminareo ndray androany araka ny fiarahabatsika ty moa de hoy aho hoe akory laly zao isambolana de nakatia Tomasina tatia tamin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tamin'ny volana mars volana avril mbola tonga ty androany betsaka ny asa nataotsika eto Tomasina be de be hatramin'ny marainan'ny andro mandra-pahatonga an'izao tsika miteny zao ary aveto de mbola andeha mijery ndray any amin'ny boulevard Tsimilao ny gymnase satria apetratsika edolo ny tetiandro rehetra amin'ny zavatra tokony hampandrosona ty Tomasina ty fa tena nataoko mihitsy zay atongavana eto androany mba iona aminareo satria izao anisan'ny fanambina apetratsika no hoe mba ahafahanareo tsy mampiasa jiro pétrole sy labozia intsony marina sa tsy marina be de be ny vola lantsika amin'izany fampiasana jiro pétrole sy labozia zany satria eo amin'ny 10 000 ka hatramin'ny 20 000 ariary isaky ny tokantrano no lany raray ary mihoatra raha ohatra ka lehibebe ny tokantrano de zay ny mahatonga atsika hoe raha efa nanomboka an'zara ny jiro tany Antananarivo mba tsy hampiasa an'izany jiro pétrole sy labozia zany intsony dia manomboka androany ary nareo reto ny voalohany hoe atsia Tomasina ndray zany zao ny zaraitsika ary zao ny zavatra tsara indrindra amin'ny fiainana de hoe mitondra ny hazavana isaky ny tokantrano zany anazavan'ny fiainanao anazavan'ny Madagasikara ary anazavan'ny Tomasina ka dia mirary soa anareo rehetrarehetra mba hitondra n'iny hazavana iny tsy ampiasanareo intsony an'izany labozia sy pétrole zany raha falinareo ny tananareo moa mbola mandray an'iny fa de tsikika maveo atsika rehetrarehetra ka manomboka zao zany de manomboka ny fizarana ary efa nizarana an'le carnet pokotany izay digitalisé moa ianareo eto Tomasina ankehitriny iny carnet pokotany iny dia ahafantarana ny hoe izy efa nisitraka jiro raha misy koa orina kely eo ny fizarana fanomesana dia zay manana an'ireny carnet pokotany reny zany dia hitao daholy tsy misy tsony zany manomboka eto hoe zay fantatry le chef pokotany ihany zay tiatian'le olona ihany no mena fa ny vahoaka rehetra dia vahoaka ny président de rajena dia mahasofanomezana daholy rehefa omena mety sa tsy mety dia tena ravoravo ny tena ampifaliana lehibe no afahako mahita anareo satria na mahita ny endrikareo fotsiny na de efa elaela ary nareo miandreto de efa misy tara-pahazavana misy atsikym-pifaliana ka noho izany no fitiavana mba ny fitiavana fantatry nareo fa tsy anay fantatry nareo fa tsy ana zay ihany koa ny esanay mandrakariva mba hitondrana fampandrosony fa indrindra isaky ny tokantrano ka zao ny zavatra mahafinaritra ny fahazahoanareo an'izao jiro zao
dia hoe tonga ny atokantranonareo any fahazavana sy ny fampandrosoana tiatsika ho atao eto Madagasikara, tiatsika petraka eto Tomasina tompoko lasy tompoko vavy. Ka dia afaka ampitanareo ny afatra satria manomboka amin'ny fizarana androany fa tsy mijanona io fa mitohy foana. Zany hoe ny tokantrano rehetrarehetra izay tsy manana jiro zany dia mba hanana jiro ohatran'izao zavatra omenanareo zao. Ankoatran'izay izay manana jiro ny jirama dia efa misy groupe 30 mégawatts ka hatramin'ny 45 mégawatts koa zany ho apetratsika eto Tomasina mba tsy hisy intsony ny fatapatapahany jiro. Ary misy ihany koa ny parc solaire avoakanay tao amin'ny port ao androany ho an'ny district manerana ny district 7 manerana ny Madagasikara. Ny tiako lazaina amin'izany dia hoe ao anatin'ny olana rehetrarehetra tsy maintsy mahita vahaolana antsika. Ary zay ny atongavako eto hoe aza mananareo fa eo akaikinareo mandrakariva anala an'izay fahasaranana menjady aminareo zay manahirana anareo manahirana anay zay marary anareo marary anay ka zay ny tadiavantsika ny vahaolana. Faharoa ihany koa fantatray fa tena be dia be no menimenina ankehitriny satria miakatra ny vidim-bary. Marina sa tsy marina? Ny vidim-bary io dia tsara fantatsika ny hoe lay cour international le vidim-bary any ivelany zany raha vao miakatra dia miakatra koa ny vidiny eto amintsika. Ka zay ny zavatra ho atao hoe ny zavatra faharoa atao zany dia izao. Ny voalohany dia efa mifampandinika izay sy Andriamatoa Praiministra fa anafatra vary isika zany mba ahafahana mivarotra vary amin'ny vidiny mora ho an'ny Madagasikara ray manontolo. Fa ho an'ny Tomasina manokana afaka 10 andro dia ho tonga eto ny vary mora amidy isaka ny fokontany mba ahafahana roa vidin'izany vary mora zany. Mety sa tsy mety? Ohatrinona moa vidim-bary zao eto Tomasina? Ohatrinona ny kilaosa ny kapoka 900 sy arivo zay ny kapoka dia ary ny kilao firy 3 arivo 900 sy 3 arivo. Ka raha mahazo vary ve nareo raha 2 arivo tsy efa mba atonony zany? Mety sakisaky izy le namanazy. Dia zao any Antananarivo efa manomboka izy io fa atao avy farak'izay aingana lay ampanampiana vary 2 arivo zay amidy isaky ny fokontany. Mety zay miampiny ny fitondram-panjakana ny mandohana azy fa lelanelany zany nareo zany varotana an'izay vary 2 arivo izay 2 arivo. Mety dia zao eo ihany koa madame député misy vary ihany koa ty alefa efa manana carnet pokotany zao nareo dia mba ho anareo zay tena sahirana mba omena vary manay-pony zay mba zaraina isaky ny pokotany zay ihany koa no ataotsika. Zay ny teneniko anareo aza manao fa tsika tsy maintsy mifanampy Tomasina dia tsy adinontsony ary Madagasikara tsy maintsy mandroso misaotra tompokolahy makasitraka tompokolahy. Ometsika lalana ny ray aman-drentsika ny filohan'ny Repoblika sy ireo délégation manaraka aminy. Ometsika lalana ataontsika malalaka. Ometsika lalana ry zareo. Zao le jio aloha zany ataovy ambony be daholo dia mba maka sary miaraka aminareo eto. Zao eto dia ny délégation makarika eto dia atao ambony ao vonona ve nareo dia manisa telo dia asivoan'le hira mahafinaritra be iny dia sady maniry eto madama rehetrarehetra mahafinaritra eto atao masina eto ao kisakisaka kelany atao asivoan'le hira le mahafinaritra atsika iny ataovy mafimafy le hira ary ao dia ataovy ambony daholo ary le jiro ao Miss Malou, my second, I'm not killing. It's not fatality, it's a motherfucker. Enough come, she fatality. Yeah, come on, I'm
Zai, soda tsikareta-reta, makasitaka tsikareta-reta dia magnasoana tokantrano tsirairay avy any. Tsy kalalana ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara sy ny délégation miara-jiamby. Isika kosa miandry ny fandaminana afara amin'ny voka rehetra.